Rosia, faritra Tver, tanàna Torzok. Fiangonan'ny Papa Clément. Ny fidirana lehibe amin'ny fiangonana dia avy amin'ny arabe. Hita fa ambany ny sisin-dalana. Mba hidiranao am-piangonana dia mila midina ianao. Asehoko anao avy amin'ny lafiny mifanohitra. Io no alitaran'ny fiangonana. Teo amin'ny tany ny varavarankelin'ny alitara. Andeha jerensika ny fiangonana amin'ny lafiny iray. Portiky klasika mahafinaritra. Ary eo amin'ny tany ny sily sy varavarankely. Ny varavarana fidirana lehibe dia sy maintsy avy kokoa noho ny avy ny sisin-dalana. Ny fototry ny tsanganana matetiky mizoro eo amin'ny ambaratonga ambony. Tokony hisy dingana midina eto. Tany ambany tany tanteraka nefa ilay lavarangana. Io no fiangonana fanolorana ny tompo teo aloha. Misy rihana roa ny fiangonana. Misy varavarana ao ambany rihana. Nisy varavarana teo amin'ny rihana faharoa saingy voasy tombokasy. Ny varavarana ambany dia natao nandritra ny fanorenana. Toy izany ny fametahana biriky eo amin'ny varavarana eo amin'ny rindrina. Varavarana vy io. Ampidirina mandritra ny fanamboarana trano ny savily toy izany. Jereo ny avy ny tany. Mitete be ny tany eo ampidirana ny fiangonana. Dia miakatra be zany. Teo aloha ny velaran-tany dia tamin'io havy io. Nolavahana ny fidirana ao amin'ilay fiangonana. Mirodana nefa ny tany. Sy maintsy nanao deviation zao. Io fidirana io dia natao nandritra ny fanorena ny fiangonana. Niala tany ambanin'ny tany nefa izy avy eo. Sy maintsy nolavahana ny varavarana. Tranotranainy amin'ny arabe manaraka. Teo aloha dia nisy varavarankely nitovy tamin'ny rihana roa trano. Voasarotsakana tanteraka io varavarankely ireo. Teo amin'ny sisin'ny arabe dia niena ny fisokafan'ny varavarankely. Nokapaina roa ny havin'izy ireo. Apitahao ny havin'ny varavarankely teo aloha. Tranotranotranainy. Mbola hita indray ny varavarankely mivarina any amin'ny tany. Tany ambanin'ny tany tanteraka ny varavarankely lany avia. Eo ankavanana zara raha mipotra ambonin'ny tany ny fisokafan'ny varavarankely. Ny varavarankely ambanin'ny tany dia misy haingo-trano fanamaivanana. Izay kokoa ny rihana voalohany. Toy izany no fomba nandrafetana ny rihana ambany amin'ny tranobe amin'ny maritrano klasika. Izany no avy ny rihana voalohany. Izay ny afaratany ambanin'ny tany.